eo amin'izay lafiny ny francophonie izay hatrany tsy veranjara tanteraka amin'ny fandraisana ny francophonie ny ankizy sy ny tanora malagasy. Androany dia nisy ny hetsika maro samihafa izay nitanterahan'ireo mpianatra avy eto anivo ny faritra Analamanga tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Vory-lanina tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina androany, ireo mpianatra eo anivon'ny faritra Analamanga tao anatin'ilay hetsika andro ny mpianatra aty amin'ny faritra francophonie, hetsika izay nokarakarain'ny faritra niaraka tamin'ireo mpanohana ofisialy toy ny kompania Vijara. Tao anatin'ny kabarin'ny fandimbiasana dia samy milaza ireo manam-pahefana fa an'ny tanora ny francophonie. Tsy mandritry ny francophonie ihany tsy no hikarakarana hetsika toy izao raha nambara ny lehiben'ny faritra Analamanga. Ny fandarin'ny faritra Analamanga dia isa-taona ny journée estudiantine de la francophonie ary ho hatsaraina mandritra ny maha-président ny Madagasikara ny francophonie zany eo amin'ny taona zany hoe amin'ny taona fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo sy roa arivo zany dia mbola isy ny journée estudiantine de la francophonie dia zahantsika ho tsaratsara kokoa zany hoe hidina bebe kokoa eny amin'ny distrika zany tsika zany hoe ataontsika eny amin'ny distrika dia misy ohatr'izao dia efa eny efa nisy mola izy fa somary nangingina zany fa taty amin'ny hoe fanambarana azy eto amin'ny faritra ny tena nataontsika ngeza be fa ny tandrotsika zany amin'ny heritaona dia eny amin'ny distrika dia efa ataontsika ngezangeza kokoa noho ny tamin'ity taona ity. Anisan'ny nanamarika ny fotoana ny fanatontosana ny famaranana tamin'ny lalao question pour un champion ho an'ny tanora. Mila zaho toetra telo fahaiza mifandray aman'olona. Mendrika iza mahasiny voalohany izy. Teo ihany koa ny filatroana nataon'ireo mpifaninana ho Miss sy Mister Analamanga, hetsika izay tafiditra hatrany ao anatin'ny fandraisana ny fivoriam-ben'ny francophonie.